Ny-drafitra na plan imiraida no hitondrana ny toa-kevitra entina hanaovana adina ho an'ny fanadinana amaranana ny taom-pianarana eto amin'ny sekoly ambony momba ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy. Nisy ny fametrahana lamina vaovao manoloana ny fivoaran'ny teknôlôjia sy ny rivotra entin'ny fanatontoloana. Maromaro mpianatra izay hiatrika ny soutenance amin'ity volana jolay ity, izany hoe eo foana zany ny fivorian'ireo ekipa pédagogique ho amin'ny fanatsarana ny makety sy ny hoe fanampiana izay raha misy tsy ampy dia manomboka hatrany amin'ny présidence, ny direction générale, ny ekipa vao amin'ny direction académique sy ny administratif zany dia eo ihany koa ireo chef de mention sy ireo mpampianatra rehetrarehetra. Dia ao anatin'izay zany efa apetraka ary ampitoviana avokoa ny lamina rehetra izay apetraka amin'ireo membre de jury, zany hoe ireo mpampianatra hiatrika an'izay fizotra n'izay toa-kevitra izay hoatrehan'ireo mpianatra izay. Dia amin'io fotoana io zany no tena ahafahana tena hoe mijery sy manao ny tombana mievalue amin'ny mpianatra rehetrarehetra. Ady farany zany moa izy io raha izay no azo ilazana azy ary eo koa no ahafahana tena manao ny évaluation farany an'ireo mpianatra ireo ka tena tsy mandatsa-danjan'izay mihitsy zany izay. Fotoana ohatr'izao koa moa zany no ahafahan'ireo mpampianatra rehetra mifampiresaka, mifampizara ny traikefany izay izy ireo efa samy matianina avokoa zany mpampianatra mpikaroka daholo moa zany ankabeazan'izy ireo. Dia tena ilaina dia ilaina tokoa ny fifampizarana izay traikefa izay amin'ny fotoana ohatr'izao. Dia ao anatin'izay moa zany zahay dia manaraka tsara ny lamina izay apetraky ny avy eo anivon'ny ministera PI dia ny Mesupresse izany. Dia misy ilay rafitra LMD, izany hoe mizara semestre roa zany ny année universitaire anankiray, dia misy ny examen izay atao isaky ny semestre zany. Tsy maintsy validé zany ny module tsirairay vao afaka misondrotra, zany hoe misondrotra midingana manaraka ny mpianatra. Raha sanatria moa zany tsy validé module-ny dia tsy maintsy miroso midingana ny rattrapage izy ireo. Dia anisan'ny tanjona voalohany no hoe anofana ny mpianatra nangana ny orinasany manokana. Hofanina ihany koa izy mba ho mpitarika zany na hoe leader zany any amin'ny sehatra misy azy. Ho mpitarika amin'izay sehatra irotsahan'ny mpianatra aorian'ny fivoahana amin'ny fianarana ny tanjona na hanangana sehatra asa sy orinasa vaovao ahafahana mitondra fampandrosoana marina. Natsangana ny fikambanan'ny mpianatra na ny association des étudiants ahafahana manome sehatra avy hatrany azy ireo. Efa nitsangana nandritra ny taona maromaro teo zay ny atao hoe association des étudiants. Dia ao anatin'izay zany ireo mpianatra ireo ankoatran'ny hoe fianarana izay atao aty am-pianarana dia misy activité be dia be izay ataon'izy ireo toy ny hoe sport, eo ihany koa ny muzika sy ny ataontsika hoe fanandratana izay talenta ananan'izy ireo tsirairay avy. Dia misy ihany koa ny ataontsika hoe asa fanasoavana izay ataon'ireo mpianatra ireo amin'ny fotoana izay mampety azy, ohatra hoe ny faran'ny taona dia misy fizarana zavatra ataon'izy ireo zany amin'ireo sahirana. Dia any amin'ny fotoana ny asaramanitra rehetrarehetra dia misy foana ny ataontsika hoe activité ataon'ireo association ny mpianatra ireo. Dia ao anatin'ilay association io zany no ahafahany tena makatra kefa mba ahafahany manovo an'izay hoe fahaiza mitarika izay. Songadina tamin'ny faraparan'ny volana juin teo i Raleva Kevin izay anisany hoe ny batany amboara ny Afrika zany tamin'ny taranja judo. Izy io moa zany dia sady anisan'ny mpitarika, zany hoe président ny association ny mpianatra avy ao Antsirabe zany ary anisan'ny tena hoe manana ny traikefany tanteraka ihany koa izy amin'izay fitantanana ny mpianatra sy ny association mpianatra izay. Raleva Kevin Emilson ny anarako mpanao judo amin'ny famille judo club Antsirabe. Efa ela ihany nanao judo, nanomboka tamin'ny 7 taona ary efa 12 taona sansasany no nanao an'ilay judo. Efa betsaka ny trophée azoko tamin'ny championnat national ary efa nanao championnat continental ihany koa izay nandreseko tamin'ity taona ty ohatra ny
Coupe d'Afrique teo Johannesburg, médaille no azoko teo tamin'ny iny fifananana farany teo iny. Tamin'ny herintaona ihany koa efa nahazo ny médaille d'or tamin'ny junior tamin'ny Coupe d'Afrique tao Pretoria ihany koa. Zany hoe fanjoan'ny médaille d'or koa tao Afrique du Sud zany médaille-ko tamin'ity championnat faharoany ity. Dia troisième année ao amin'ny ESDS, École supérieure de développement économique et social, izay Antsirabe. Gestion no ianarako ary management d'entreprise no tena idirako lalina amin'ilay gestion. Sady manao boky amin'izao no mikotrana. Vao nanomboka kely nanao ilay judo dia somary sahirakirana kely amin'ilay fianarana fa vao niditra tanaty ilay izy monina pin'ny tao am-pianarana koa moa zany hoe zao atao dia lasa sady mianatra no mikotrana. Tanjona tiaka tongavana amin'ilay gestion aloha zany nisafidy ny management d'entreprise mihitsy satria mba tena nanofinofy nanao entreprise ianarinany, zay aloha ilay izy. Dia mety hoe avy amin'ny fianarako ny azahoako ny tanjoko, mety ihany koa avy amin'ny zavatra ataoko fikitranako ny azahoako ny tanjoko, na mety izy roa mihitsy fa raha amin'ny judo manokana indray dia mba ho tonga any amin'izany Jeux olympiques zany ny tanjonako. Manosika ny talenta, manohana amin'ny fianarana ary mitady sehatra ivelarana amin'ny iraisam-pirenena ny sekoly. Isan'ny tanjona amin'ny ametrahana ny laboratoire leader izay ahafahan'ireo mpikaroka manao ny ranty iraisam-pirenena. Ho an'ny eto toerana, tombony lehibe ny fisian'ireo mpiara-miombina antoka amin'ny fanokafana lalana amin'ny fizarana asa na stage. Dia anisan'ny tena mampiavaka anay ihany koa ny fanomezana stage andreo mpianatra, zany hoe maro be ireo ONG sy orinasa izay miara-miasa aminay amin'izay hoe fanomezana stage ny mpianatra izay zany. Izay moa zany dia anisan'ny tena ataontsika hoe bagage ho azy sahady amin'ilay tanjona izay apetraka hoe mba afaka anangana ny orinasany izy rehefa mahavita ny fianarana eto. Dia efa traikefa ngeza be azony zany izay fanaovany stage izay. Agronomie no mentionako, spécialité agroalimentaire satria efa tia mikarokaroka amin'ny resaka sakafo sy resaka tontolon'ny agroalimentaire zany. Tanjoko ho lasa ingénieur agronome dia ho lasa na ho responsable qualité na responsable de production. Dia tany amin'ny Sambikazo zany no nanao stage entreprise iray manao chocolat fa manao produit hafa ihany koa, manome valeur ny produit local eto Madagasikara zany. Dia ny namo zany atao amin'ny resaka chocolaterie no tena nifatohako. Immersion amin'ny monde professionnel mihitsy zany. Mention économie L3 natao nisafidianako an'ilay izy tany amin'ny lycée efa CREOS nanomboka tany amin'ny lycée zany dia efa nahita tsiro kasika ny économie. Nanao stage tao amin'ny DGI na direction générale des impôts Faravohatra, tao amin'ny direction technique, direction de la formation professionnelle, service de formation et service analyse économique et fiscale. Stage nataoko plutôt stage d'observation. Hitako hoe mahazava-dehibe an'ilay manao stage dia atao hoe immersion professionnelle. Efa misehatra sady eo amin'izany hoe sehatry ny asa zany, efa mahita sady zany ilay tontolo ny monde du travail. Tanjona tiako atao zany rehefa vita ilay fianarana dia hanao assistance sociale. Assistance sociale mandray miandraikitra olona, mila fanampiana zany, mila fanampiana ara-moraly na mila assistena zany. Za moa tao amin'ny CDA Andotam-penaka nanao stage dia tao anaty projet scolarisation zay misy hoe centre d'assistance psychologique. Dia ao anatin'izay le mandray olona manana problème, manana olana ara-piarahamonina sy ara-moraly zany. Tao koa ny famille défavorisée dia manana olana ara-bola zany dia tia mavita mandefa ny zanany any am-pianarana. Zahako tia milalao chiffre dia nisafidy ny hanao gestion dia ny parcours-ako finance et comptabilité. Nanao stage ako tao amin'ny Technoped Madagascar, any Amerika Sina ny usine
dia tany nanaovana stage dia stage nataoko comptable zany nataoko tany dia zavatra voaraiko tany be dia be satria tena mifandraika tamin'ilay fianarana nataonay ny zavatra natao tany izany hoe comptabilité de l'entreprise dia nanao état de rapprochement bancaire zay dia nanao déclaration fiscale ihany koa dia nanao droit de communication dia nanao archivage na dossier ihany koa zay tany dia classement na dossier moa zany mazava ho azy. Fianarana momba ny toe-karena, fitantanana, asa sosialy sy ny fambolena sy fiompiana agronomia no nentina teto amin'ny fandaharana. Tanjony ny ampahalalana sy anazarana sahady ireo ankizy dia ny mbola any amin'ny ambaratonga voalohany ny sehatr'asa mety hiandry azy ireo ao aoriana.